faly miaraba anao ny atokantrano manaraka ny météo-tsika ny sary azy tamin'ny zanabolana avy hatrany somary mbola mahazo vana ny tsioka ny varatra azy amin'ny tapany avaratra Atsinanana Nosy iray manontolo mahazo an'izay ihany koa ny faritra Analamanga iny zany ho an'ny tapany atsimon'ny nosy kosa indray dia somary isy fikorontanana kely ny baka na ny atmosfera moa zany ho an'ny andron'ny rapiso sy ny andron'ny sabotsy ary mety hitondra orana tandrivondraona mety iray kotroka mihitsy zay rehefa avy eo tsika mahita ny mombamomba izay fa ny maripana ihany koa amin'ny ankapobeny dia tsy dia tena misy fiovana aloha zany ny maripana raha eto Madagasikara isaky manerana ny nosy moa zany izay ary mety amin'ny ankapobeny aloha zany dia miaina ao amin'ny maripana antonony amin'ny vanim-potoana misy atsika aloha zany raha ny tombatombana atao anatin'ny 3 andro avy zay toy izao ny toetrandrontsika roa ny rapiso avy maraina dia mety hisy ny zavona any amin'ny ilany andrefa ny faritry Matsiatra ambony sy ny ilany andrefa ny faritry Orombe indrindra ireo manakaiky an'ireo faritra misy tendrombohitra moa zany ny ilany Atsinanana Nosy dia misy ny orana indrindrandrindra ho an'ny morontsiraka miendrika tandrivondraona zay ho an'ny faritry Vatovavy Fitovinany Atsimo Atsinanana ary ny tapany avaratra amin'ny distrikany Taolagnaro ny ambiny kosa dia mandraona amin'ny tsitokotoko ny andro ny any amin'ny ilany andrefana moa zany anjakany masoandro tanteraka raha ny apiso tolakandro dia mbola mitohatra ny orana ho an'ny faritra Zavasy Analanjirofo ary ny faritra Atsinanana miaina an'izay ihany koa ny any amin'ny faritra Vatovavy Fitovinany ary Atsimo Atsinanana misy ny tandrivondraona mety iray kotroka ho an'ny faritra Anosy sy ny faritra Androy ho an'ny rapitso izay hatrany ary ny voatany kosa dia saika mandraondraona ny andro zany amin'ny ankapobeny ho an'ny tapakandro hariva izay ny ambiny ny masoandro no manjaka ny maripana ho vinavina ho an'ny rapitso dia eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 15 raha ho an'ny voatany aty amin'ny faritra Analamanga sy ny any amin'ny faritra Matsiatra ambony eo amin'ny 12-13 zay fa mijanona 15 degré Celsius kosa ho an'ny faritry Vakinankaratra ny any amin'ny morontsiraka Atsinanana Nosy 14 ka hatramin'ny 16 degré Celsius ary ny any amin'ny ilany andrefana kosa dia 30 ka hatramin'ny 5 degré Celsius ny maripana ho vinavina ho an'izay rapitso izay ny andron'ny sabotsy kosa indray dia mbola mitohy hatrany ny orana tandrivondraona mety iray kotroka amin'ny tapany atsimon'ny nosy indrindrandrindra faritra Nosy Androy hatrany aloha ny voakasika mety mahazo tandrivondraona ihany koa ny ilany Atsinanana ny faritra Analamanga ny faritra Bongolava ny faritra Vakinankaratra Moronmania Matsiatra ambony mitatra taty amin'ny faritry Vatovavy Fitovinany Atsimo Atsinanana mbola mitohy zany ny orana any ary ny tapany avaratra Atsinanana Nosy koa dia mbola miaina an'izay orana miatoato izay hatrany ny ambiny moa zany dia ny masoandro hatrany no manjaka ny maripana ho vinavina ho an'izay andron'ny sabotsy izay hatrany dia eo amin'ny 14 degré Celsius raha ny any amin'ny faritry Matsiatra ambony misy fiakarana kely zany zay tsy dia misy fiovana loatra kosa ho an'ny faritra Analamanga sy ny faritry Vakinankaratra ny morontsiraka Atsinanana Nosy ihany koa dia mbola saika eo amin'ny 14 ka hatramin'ny 17 degré Celsius eo ny maripana mahatratra 20 degré Celsius moa zany vao vinavina any amin'ny faritry ny Nosy amin'izay andron'ny sabotsy izay hatrany eo amin'ny 18 degré Celsius ihany koa ny mbola ambony indrindra zany eto Madagasikara hitantsika any amin'ny faritry Boeny amin'izay sabotsy izay amaranantsika azy ny andron'ny alahady mbola mitohy hatrany ny orana malefaka miatoato amin'ny morontsiraky ny faritra Savana Lanjirofo Atsinanana iny mitohy ihany koa ny tandrivondraona ho an'ny tapany atsimon'ny Madagasikara saingy somary efa tsy dia ahitana kotroka aloha zany amin'ny ankapobeny raha ny tombatombana ny atitany ihany no saika miaina an'izay fa manomboka maina ny any amin'ny faritra Androy mandraondraona kosa ny andro ho an'ny voatany indrindra ny ilany Atsinanana toy izay koa ny any amin'ny faritry Melaky ny ambiny dia ny masoandro no manjaka ny maripana ho vinavina amin'izay andron'ny alahady izay misy fiakarana kely hatrany aloha zany ho an'ny faritry Matsiatra ambony ny faritra Analamanga ihany koa misy fiakarana kely fa ny any Vakinankaratra dia tsy dia misy fiovana loatra ho an'ny morontsiraka Atsinanana Nosy tsy dia misy ny fiovana satria dia 14 ka hatramin'ny 17 degré Celsius torak'izay ihany koa ny any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara 30 ka hatramin'ny 5 degré Celsius ny maripana ho vinavina amin'izay andron'ny alahady izay ny météo-tsika tamin'ny ty an'io ty rapitso indray ny fotoana manaraka veloma tompoko.